ho antsika mandrakarivana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny ankehitriny tsy taloha aro avy. Amen. Vavakisika misotranao zay raha eo noho ny amin'ity andro alatsinainy 3 septambra 2024 ity, satria mihainao andro vaovao indray zay azonay miatrika tontolo andro vaovao kapa irezo zay miorina mafy aminao Kristy tokoa, ary sanambara ny herin'ny filazantsara zay n'Andriamanitra famonjena amin'io zany. Dia mitenena indray ianao tompo ahako ny fombanao fa mihaino zay mpanomponao sotra Jesosy teny tonga nofo oka aminay manakiriny fahafelon'ny fanana masina. Amen. Ny anjara mofinainao atsika amin'ity andro alatsinainy 3 septambra 2024 ity dia Romanina 9:7 voalohany. Romanina 9:7 amin'ny anaran'i Jesosy. Inona ny nolazaintsika mbola ho hitetra amin'ny ota ihany va isika tombony fahasoavana? Sanatry izany ataontsika zay efa matiny amin'ny ota ahoana no velona amin'ny any. Tsy fantatrareo fa na iza isika no natao batisa amin'ny Kristy. Jesosy dia natao batisa ao amin'ny fahafatesany ko niarana levina tamin'ny batisa ao amin'ny fahafatesana sika mbo tahaka nanakana ny Kristy tamin'ny maty tamin'ny voninahitry ngay no andehanantsika kosa amin'ny fiainam-baovao. Fagnanampiraisana tamin'ny endriky ny fahafatesana sika dia tahaka izany koa amin'ny fitsanganany fafantatsika fa nitoetsika taloha dia niaraka nombona taminy hanomana ny tena nyota mba tsy hanompontsika nyota ntsony fa zay efa maty dia afaka amin'ny nyota. Masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Zay efa maty dia afaka tamin'ny nyota. Ravana efa maty zasy ianao, satria zay natao batisa tamin'ny anaran'i Jesosy dia niara maty tamin'i Jesosy. Ary tsy vitany hoe niara maty tamin'i Jesosy fa niara nalevina tamin'i Jesosy. Ary tsy hoe niara nalevina tamin'i Jesosy fa natsangan'i Jesosy, natsangan'Andriamanitra Jesosy ary velona manakizay. Koa efa maty ianao fa tsy mpanompony ota ntsony fa mpanompon'Andriamanitra. Ary tsy vitany hoe mpanompony ota ihany fa tonga mpanompon'Andriamanitra, fa tonga zanak'Andriamanitra, satria niza atao batisa amin'ny anaran'i Kristy dia nitafan'i Kristy ary tonga zanak'Andriamanitra. Ka raha zanaka dia mpandovan'Andriamanitra sy mpanao ny fanaon'Andriamanitra. Ko amin'ity andro ity ny fanaon'Andriamanitra dia asa tsara, asa akasitrahan'Andriamanitra. Koa natren'izay miteza ianao hanao ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Amen. Sotranao zay raha eo amin'ny zavatra rehetra, sotranao no ny famindraponao fa tsy avelanao ho diso anjara amin'ny teninao zay tamin'ity andro ity. Ataovy efa afaka tamin'ny ody zay fa velona kosa hanomponao, satria efa nataonao afaka tamin'izany zay tamin'ny nanaovana batisanay dia niara maty taminao zay niara nalevina taminao niara natsangana taminao ary mandihy fiainam-baovao. Ataovy laony fotana ty anatinay tompo fa ataovy manana fiainam-baovao zay amin'ny Kristy, satria raha misy olona amin'ny Kristy tonom-baovao izy efa lasa ny zavatra taloha. Dia terizo madio sy masana sy manatsiny zay ambaram-piavinao eny amin'ny ranon'anitra ny Kristy zay nampianatra anay ary vavaka hoe raha nay zay nandanitra amasinany eny naranao ny tonga ny eny fanjakanao ataony eny sikaponao ety tany tahaka ny an-danitra mininy anina sahazo anay ary mamelany helokai tahaka namelanay zay moka taminay aiza mitondranay amin'ny fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy fanao ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra manakizay. Amen. Raisy mitsodrano ary fiadanan'Andriamanitra zay mihoatra no fahalalana rehetra hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo amin'ny Kristy Jesosy matoky zay ny antso anareo sady izy ihany nanefa izany. Amen. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra rery ihany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.